mety zay satria tao anatin'le fahatongavana moa le nandeha ny resaka bon efa mandeha moa izy tsisy serasera officialy moa manodidina an'izy fa amin'ny miaramila angamba misy le opération commando le hoe tsy de toerana ny filohan'ny fanavaozana ny république tao anatin'ireo fotoana reny eny misy vaovao miparitaka ihany moa ny ambadika ihany amin'le hoe tany ivelantany izy ny fionana tamaro samihafa zay mifatoka ihany keo anatin'le amahana an'ireo olana sosialy hoe tany a Dubai zany zay zany a Dubai zay aloha zany loharam-baovao avy amina gazety any ivelany ihany moa zany mamoaka lizy ny antony hoe mbola tsy de misy serasera officialy tsy mbola manana directeur en communication comme ny président satria tsy de mety zany koa mety mahatonga an'io rehetrarehetra io fa niaraka hoe miaramila mamisy ny opération commando fa tsaroko tsara misy namana zay mamoaka ny agenda ny président tamin'ny fotoanandro tonga de fitsarana ny andro tao anatin'ireny fifidianana solombavam-bahoaka tamin'ny taona lasa reny ary nisy namoaka zao tany amin'ny tambazotra serasera tany hoe tany Karamalaza. Tany Karamalaza izy avy any zany de tany Karamalaza avy tany Manakara satria tao anatin'ny fandaharam-potoanany mihitsy reny araka mety le izy fahitako azy hoe tsy tangenana be ohatr'izany ny fikaonandom-pirenena tsy tangenana be ohatr'izany ary tsy atao hoe atsangano aloha ny tetezamitanay amin'ny latabatra boriborinay na ny latabatra ovalanay na ny latabatra triangle-nay de zay vao anao fikaonandom-pirenena zany confiscation zany hoe ny fisintomana ao aty amin'ny tena le dinika ny vahoaka ary indrindra ny fahefana rehefa avy eo zavatra hafa ny antoka asa misy fanahina ihany angambany hoe sao de tavavao keto koa ty concertation ty de zahay mety zay keo milafiny anankiray fa ny zany akory de tsy mika satria misy ihany koa fa tranga vitsivitsy efa niseho sy ny mbola iseho le hoe efa nisy fikaonandohan'ny kristiana fikaonandohan'ny fanabeazana fikaonandohany efa anao amin'ity farany herinandro ity manomboka amin'ity anio ity serapitso ary amin'ny alatsinainy de misy ihany koa ny tranga hoe amin'ny politika zay misy koa sokajy manomboka androany de rapitso sy amin'ny alatsinainy de faterana ery amin'ny kianjamitafon'ny akorondrano ery zany fikambanana zany atoko politika zany ange Brito zao mandavataona ange zany tokony mitsondo fa zao anao reo voataitra mandavataona tsika teto zao firy volana tsika ny resaka foana hoe fanovana ary de mampirisika ny olona keondo firy volana ka rehefa tonga ny septambra tamity de fa lasa any amin'le hoe fanavozana ny republika indray zany zao ny resaka de tonga indray ty volana desambra ty fikaonando zao ny resaka fa misy angele taitry ny olona tsy mataitra fa taitra rery vao mamaky takotra zany atoko politika zany mandavataona zany ny tokony miresaka sy mikaondoha ao anatiny aloha voalohany démocratie interne de amin'ny samizy mitovy hevitra anaraka dokam-barotra vetivetsika de manohy ny fandarana na toy zao rehefa zoma moa de natokana indrindra anaovana fintina zany hitondrana ihany koa fanazavana misimisy kokoa misy le ataon'ny teny vazaha hoe manao éclairage eo ihany koa mijery hoe inona nefa ny ao ambadika zany rehetrarehetra zany iarahana amin'ny zokray aman-dreny Constant Revelson zay lorana ny araba ihany koa amin'ity maraina ity eto daholo tsika zao hafa kely ty mandray mandeha ty samany mafandratsika tsy amin'ny lafin'ny teknika tahina kely ihany koa manao fandarana akapobeany akasitrahana trany ianao zay mandray anay amin'izao ora sy fotoana zao efa makaikiky moa vo ny andro fetina de eo anaty fotoana fahavaratra ary ny maraina no tena anaovan-javatra ny fitoanany fifamoivoizana de raha mahita io ny antony maro mitombo ny fiarakodia samy mba mamoakamoaka ny azy eo tsena ihany koa faraparany taona zao mitoana zay tsy izy amin'ireo ataontsika hoe lalana maro eto andrenivohitra ny faratsy ny lalana moa zany manapitrotraka n'izany rehetrarehetra zany ny tsy fahaiza-miaina koa de mbola ezaka lehibe io zany rehetrarehetra zany fa raha atao fintina indray mijery tompomaso fotsiny tamin'ity herinandro ity nisany atao hoe nanamarika azy aloha dia ny fanomboana ny lanonam-panomboana zany le atao hoe fikaonandoha na ny concertation nationale zay tanterahana teny amin'ny sisa Ivato isany nandray anjara tonga nanome voninahitra an'izany ianao Constant Revelson resantsika izay eo ihany koa satria miazakazaka be ihany koa ny toetra raha satria raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao moa zany isan'ny antony
dia lay fitakina momba n'ireo fototra dia ny jiro sy rano dia misy ny ataontsika hoe taratasy fanakalozana zany avy any amin'ny fiadidinan'ny fanavaozana ny repoblika bakany amin'ny anteny miram-pirenena mba hanokafana karazana tsy karazana fa tena izay mihitsy ilay izy hoe fanadidina parlementaire mikasika ny jirama ho avy ihany koa zany ny Air Madagascar ary eo ihany koa ny ihany zay fa enquête parlementaire zay roa député resahana ihany resahantsika izay fa betsaka mandresaka miteraka fanokevitra maro samihafa na ny aloha na nandritra natao ariana le mikasika an'ilay concertation nationale constant Ravelson miresaka concertation miresaka ny fiadidinan'ny fanavaozana miresaka ihany koa FFKM zay zany lizy raha amin'ny akapena ianao eto le izy aloha alao kosa aloha hipetraka mazava tsara le fantenjavatra satria tonga dia miteraka dievitra be sy tolo-kevitra be ohatra ny mody tsara tary zany daholo rehefa nizay tena tokontoko hoe iny eny fa nisy ny teo hivato ny fikaonan-doam-pirenena zany dia hatao ny tanany teniny zany aloha ny colonel président sy ny izy Dimralama zany hatao io faharoa tolom-bahoaka ny teo fikaonan-dohan'ny vahoaka zay mivondrona ho firenena zay le fikaonan-doha nasaina ny karakara an'io ny FFKM mpikarakara ny FFKM mpikarakara ohatran'ireny le rehefa misy lanona an'ireny dia izy ny amena ny zavatra andrahoana ny zavatra aroso ny fandaharam-potoana sy ny sisa fa tsy hoe ny FFKM no tompony eto zany dia manaitra sady ohatry ny hafahafa be mihitsy le fa merimberenana be mihitsy an'le raha matoa minisitra tao amin'ny natao hivato fa za teny indimy angamba no miverina hoe tsy an'ny FFKM tsy an'ny FFKM dia inenina no miverina hoe any ny fanjakana ny concertation any vahoaka ny concertation tsika menakavy le atao hoe république atsika ny concertation fa mpikarakara ny FFKM ary ny fanjakana izy ministra io zany mpanamora raha misy ohatra ny hoe fitediavana alalana any amin'ny toerana any amin'ny ambanivohitra any misy ny fampirisihana isan-karazany misy ny fitaovana zay ilaina dia eo izy tomponantoka izy amin'izay mpitraketraka izy raha ohatra ka tsy manatotosan'izay fa ny mpikarakara dia ny FFKM zay no ka hazava mihitsy aloha zao nefa ny tolokevitra ny adevitra amin'izao nanakaraha dia amin'ny fanjakana ity sany FFKM ny anakaraha keo dia hoe ahoana no FFKM ihany fa tsika menakavy ny fikambanany tsy fikambanany roa ny anina ny rotoko ny anao eo misy antony ny FFKM nge zany ohatrany hoe agence d'exécution ohatrany hoe le nanakina raha ny manao ohatra hoe mpanao tetezana zao dia inona moa ty le maître d'ouvrage zany hoe eo raha FFKM ny zavatra tediavina mila miresaka ny olona atao amin'ny firenena alao hiteny ny olona atao amin'ny firenena ahoana reny fomba natanterahana an'izay tena hitavaliny ny mpitondra hoe alao ny FFKM fa zao misy manafangaro voraka be hoe hampiavana hono ny FFKM misy manafangaro voraka be hoe ny FFKM zany dia ny hevitry ny FFKM zany no entina ahoana ny hevitray ka reto zavatra telo reto no hitako tena mila mahamailo tanteraka atsika satria amin'izao tsika miteny zao zany rehefa fakafakainy reto zavatra telo reto dia hita hoe ady fahefana fotsiny zao no mody mirakodrakotra amin'ny hoe zay atsara sy amety ny fikaonan-doha sy ny anina ny FFKM mampiaya reto zavatra telo reto anakaraha misy mahita an'ilay hoe Radioela ampidiny eto ary ny ekipan'ny Radioela le lazainy ny olona foana fa za tsy dia mampiteny an'izay kanefa le ataon'ny olona foana iny firongony andray anjara amin'ny fikaonan-doam-pirenena dia eo dia miady be hoe tsy mila azy zay zavatra ray zay ny zay karaha faharoa dia hoe atsangano mihitsy aloha ny tetezamita dia asio satany tsika menakavy zany manao latabatra boribory na latabatra triangle na latabatra lavalava
anao teteziky mifakaiza am'le maray latabatra sy le fampivanana teo ihany moa zay fa de hoe atsika menakava mibaolina zany a samy fampizara se zao sy ny sisa de ny anankiray fahatelo a zay miditra ao anatin'izay adevitry zay keo ny voalohany moa teo de leo Abdou Rajoel sy ny vorongony aloha andray anjara koa de iny mampifanjinja be iny ho hitantsika eo fa misy vahaolana zay ny anankiray le hoe sur charte de la transition aloha fa misy ny fahatelo koa ny hoe iza no andray ina moa ty iza no mandray anjara ny fikambanana ve sa vahoaka hatrany amin'ny fokotany ve hatrany amin'ny commune ve sy ny sisa ndraindray ohatra misy fakapanahy eto hoe izay mihevitra azy ho manandoha na zay lazaintsika fa manandoha hatramin'izay ihany a no ikeo-ndoha ka reo resaka reo fahitako azy resaka fahefana fotsiny zao ady fahefana fotsiny zao a noho nzay tena mandeha tokoa ny tokoa satria misy tokoa ny fivoriana ataona fikambanana sy sasatsasany milaza amin'ny hoe efa navita nandrafitra ny mendrikendrika an'izany eo ihany koa ny amin'ny hoe manao atsifika moa zany hoe ao anatin'ireo mpikarakara zany hoe comité d'organisation satria hoe mila hatrangany zany sy ny sisa de lasa ohatrany hoe ny FFKM mihitsy resahana foana moa zany ho andreo le totsika hoe mety atao hoe pitsikera ihany hoe tena le crédibilité n'le FFKM mihitsy no lasa voaviravira am'ty zavatra ty ka raisiko tsirairay voalohany angambany ny amin'ny Andry Rajoelina ny amin'ny Andry Rajoelina zao na ody eto izy na tsy ody eto ny namany eto moa ny olona ny ray hevitra taminy sy ny ray fomba fitondrana taminy zany eto ihany aritako tsara makasary tsara mihitsy anatin'le terivato rehefa tsy de ty manao kravaty volomboasary izy efa manomboka tsapany ka raha andray anjara ianareo na andray anjara Ingara Rajoelina amin'ny fikonan-doam-pirenena ohatra zany raha masaka izy ny anjara andrasana aminareo nge zao de le fiekeny ary zay no ampiavana antsika zay fa tsy le hoe fampiavana fahatany tsy maty manotiny akoriny avy aminareo no mety hipoirany fiekena hoe nisy an'izao nataonay tena nandrava ny repoblika tokoa ary lasa fitondram-panjaka teto fitondrana Andriamanjaka moa zany fa ny mpanjaka any amin'ny faritra rehetra any manano ny ajany daholo lasa fitondrana Andriamanjaka teto fitondrana olon-tokana teto ary zay no mahatonga hoe misy ravatomanga misy tsay Kristian sy ny volamena misy jirama tsy vanina sy levonio misy firenena lasa babony lasa anjakan'ny piremby zareo afaka iteny an'izay ary eo no ahitantsika Madagasikara manontolo hoe reo fa nieika reo fa efa tsy hiverina amin'izany tsony mihitsy zany tsy nge tsy ilaina mitady any Afrika any ny lavitra be any tsy nge tsy ilaina mitady any Afrika atsimo akory ny apartheid hoe Nelson Mandela de hoe misy fiekena sy sisa vao mivoaka ny fampiavana ny fotsy hoditra sy mainty hoditra tsika eto repoblika no mahatonga antsika tsy mifanaraka misy ny nanosy ny anteny mera-pirenena nanosy ny fitsarana nanosy ny mpitondra ny fanabeazana tany ambanivohitra rehetra tany efa tsy repoblika intsony fa fanjakan'olon-tokana fanjakana antoko fanjakazakana antoko ny mitondrany antsika teto zay no mahatonga hoe mila fanavoazana ny repoblika ka raha afaka nampy antsika amin'izany izy arabatsara ary zay no andrasana aminy ary raha tsy izy no mamoaka an'izay voalohany hoe zao angeny teto ho debahan'ny olona ny ampivoriana any izy ny amin'ny hoe fodininga Rajoelina io ange nisy eloka nataony teto ary azo singanina sy tany saina tsara mihitsy inona daholo na ara-pitantanana reny projet lazaina fa présidentiel atomboka de tsy hita fa lamokany rehetrarehetra reny ohatra na mitady fanovana lalam-pifidianana ny olona tifitra ny mahazo ny olona tamin'ny 2023 zany ange tokony hamoaka an'izany izy hoe
nety sa tsy nety iny nataon'iny ary repoblika sa tsy repoblika iny nataon'iny le manososiny antenimera izy tsay kristian efa manao inona ty efa manao ny asany tokoa ny antenimera hoe solombavan'ny vahoaka manao hoe tsy izy tsony ty tsay kristian ty ngarajoelona manamafy azy eo zany a tokony raha tonga eto izy ary na tsy eto ary izy any velany any a tokony mahatsapy izy hoe tsy repoblika tsony mihitsy zany nataony zany tsy président ny repoblika tsony zavatra isan-karazany be dia be zany a azony atao daholo zany mety mbola iverena moa iny zany ao anatin'ny ataontsika hoe fandraisana anjara ny mpieno fa mety ny olona mety mahinao zany zao constant velson mety hoe sarotra ihany hoan'ny reto ataontsika hoe mpiaradia tamin'ny andro rajoelona na izy tena ny hoe anao fiekena ve raha filazana azy manoloana an'izy zareo nefa itsekila le manao atsisika le aloha mba ho inclusive mandray anjara zany moa le raha natao amin'ny mitatana ny fandraisam-pirenena lasa ny antenimera isany nanitsikidika nanizingizina zany hoe tony tsy misy raha tsy mandray anjara ao anatiny zareo ka tony tsy misy raha tsy mandray anjara ao anatiny izy ka milaza zao manko na izy mandray anjara ao anatiny a dia izy ny mahita sy mametraka hoe zao ny fahotana teo anatrehan'ny repoblika fa tsy hoe teo anatrehako na teo anatrehanao sy ny sisa zany anjarantsika zany amaolo-pirenenantsika hoe fa le repoblika mihitsy lalam-panorenantsika inge dia manao hoe ny sata repoblikanina dia tsy azo tohitohininy kanefany a dia tsy arak'izay mihitsy ny fomba nitondrany zareo teto ka mandray anjara izy tsara ka mandray anjara izy a dia arak'izay fa tsy hoe dia alao fa dia lasa momba ny lasa sy iveriny eto ny ray ny zavatra tahaka an'izay afaka 5 taona manko zay ny mazava-dehibe an'izy fa rehefa tsy handray anjara izy a na handray anjara izy nefa tsy handeha amin'izay a io manko ohatran'ny amin'ny teny vazaha hoe humiliation no andraisany an'izay zany hoe ohatran'ny fampandadizana azy dia hoe hoentina ohatran'ny olon-dresy raha tsy te ohatran'ny olon-dresy dia zao ny FFKM efa namoaka ihany an'le hoe efatra hoe fiekena dia fibaboana izay a fibebahana dia fahamarinana dia ny fifamelana fihavanana eo amin'le fiekentsika raha tsy miaiky ary miaiky ahoana moa zany eny manahirana ny olona manavoavo tena aloha ny hoe miaiky fa tsy misy zavatra tsy misy henatra zany voninahitra lehibe ny manao hoe teto anatrehan'ny firenena tsapako fa izaho tao amin'ny éducation nationale navelako ny député higidragidra ny sisikôko navelako ny antoko nisy azy a higidragidra ny fampidirana maître Frame ohatra tsy henatra fa rehefa mivoaka izay dia mba tsy hiverina tsony mandrakizay fa ho lasa fady eo anatrehan'ny repoblika Madagasikara zany fihetsika izany ary ny vahoaka rehetra ny ambanivohitra any mora mandray an'izay hoe efa tonga zany fady amin'izay zany tsy azo atao an'izany tsony tsika ty zay le tediavina manko fa le mitady hoe fifandamindamina ny samy aty ambony aty andao anao teteza mita hafahafa ihany a resaka sezy io ny lafiny zavatra faharoa le anisan'ny resahana teo moa zany ankoatrany amin'ny andro rajoelona dia le hoe andaolo ny satan'ny tetezamita no ikaonandoha zay vao manao an'izany voaresaka ihany koa ary misy mandrivotra an'izay mihitsy voaka ihany ny satan tetezamita ao ariana fikaonandoha pirenena nge satria fikaonandoha-pirenena dia hamoaka hoe zao le ovaina le tetezamita dia anao hoe ny zao ny lalana izorana makamin'izay dia eo no misy hoe ty atsangana ty tsy atsangana na hoe ataonao any amin'ny préambule ny constitution ohatra na ataonao ary amin'ny disposition transitoire ny constitution ohatra le satany tetezamita fa ity ny fahitako azy a dia mialatsiny a tena azafady a ny resaka manko tamin'ity herinandro ity a vokatra le teny vato a dia guerre de pouvoir miady fahefana ka inona ny fahefana miady ao ambadiky le sarita ny tetezamita misy ihany a le saina zatra
zatra ny teo aloha hoe raha anao zavatra ny vahoaka de tsy maintsy zahay zany anao mitatana azy sy mampandeha azy fa adala reo vahoaka reo fa zay ihany manandoha ikona de zahay zany no mitondra an'io lasa ohatrany hoe ifaninanany le FFKM everiny hoe ny FFKM zany ny teteza mitanga ohatra misy an'io fitondraan'io te ampiresaka ny vahoaka izy de io ny fomba iveriny ampiresahana ny vahoaka fa izy kosa mametraka mazava tsara ny tenin'ny kolonely mifonafa ny anarany feno tsy tadika fa kolonely Marcelin teria teo amin'ny fanokafana ary ny tena tiako hoe tsy teo ny premier ministre tsy teo ny président zao ny antony raha teo reo de navesatra loatra ny resaka hoe raha ny fanjakany ty fa rehefa olona nampitondraina hafatra ny teo na ministra ray tanatin'ny gouvernement tany teo de mazava kokoa ny resaka hoe mpametanana ny ministera ary zao ny hafatra zao ny karazana ino moa zany tsy hoe tsy nitsodia akory fa zao ny karazana lalana everana le fikonan-doha zay ny fahitako azy hoe nampety zavatra ihany izy miraha tena sangana amin'ny exécutif zany tsy teo de hoe raha mbahoaka ty io moa somary niteraka resa eny tsy hoe resa be moa zany satria tombadiky le tsy fahatongavany de efa misy le mitsikikivy zany hoe lasa tsokosoko tsika zatra tsika malagasy zatra le raha hoe ny vato ary ny karay am'ireo oloreo de tandapa be de be manotrina azy tongany zatra zany tsika ty vivirako azy rehefa hoe ahoana moa zany mpanometanana sy ny sisa ny fanjakana dia mety ny tamin'ny teo vato iny tsy de tokony nalokalofana loatra ny izy rola ny hafatra efa tonga nentin'ny colonely médecin colonel de fa